Miraha firam-baovao ho an'i Jehova. Miraha ho an'i Jehova ry tany rehetra. Miraha ho an'i Jehova misaora ny anarany. Lazao isan'andro ny famonjena mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninany ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana nataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika hoderaina indrindra sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Vavaka, Andriamanitra rainay masina tsara indrindra ny an-danitro, ankehitriny dia mametraka izao fotoana izao eo am-pilatananao izahay, ho voninahitry ny anaranao ary koa handraisanay ny fahasoavanao sy ny fanahinao masina hahatonga anay ho zanakao ho amin'ny famonjena izay hitezanao anay. Jesosy io, ankasitrao ho anao zao fotoana izao, fatononona sy ankatahana amin'ny anaratsinao irery ihany izany. Amen. Faly miarabanao, manatrika miaino sy manaraka ity fandarana ity. Izao fandarana izao anie hitondra fitahiana, hitondra fahasoavana ary hanala ny aiasy ny tebiteby rehetra eo amin'izao fiainana izao, hitondranao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Hitarika anao ho amin'ny fandresena farany ka eo anilan'i Kristy mandrakizay ianao. Ny mitarika ny fandaharana androany dia ny distrika Ambohijanaka, Antananarivo Antsimondrano, miaraka amin'ny pasteur Ralantsoa Tsilavo, ny loholona Razafindralambo Andriamadimby ary ny loholona Malama Leonce, ny loholona Ranaivo Tovo Ajaniaina ary ny Ralahy Fanomezantsoa Soloery ary ny ranabavy Rakotozafy Fransia. Mirary ny fitahiana feno mba hampahasoavana avy amin'ilay raintsika any an-danitra eo am-panarahana izany fotoana izany. Ka tsy verimaina ho amintsika na ho fotoana lanilanina foana fa hanovozan-kery hoety mamakivaky izao fiaina mandalo izao. Amen. Hey
Anasanao andray ny Baiboly ka maky izay voasoratra ao amin'ny filazantsara Marka 10 dia ny 12:20. Marka 10:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary hoy Jesosy taminy: mandehana ianao, ny finoanao nefa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an' Jesosy teny an-dalana izy. Nandeha ho toizantsika indray ao amin'ny Titosy 2 dia ny 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Titosy 2 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Fa efa aniseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handà izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filàny izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onona sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Amen. Asaiko anao hiaraka mivavaka aminay. Jehova Andriamanitra io, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra avo indrindra, Andriamanitra ambonin'Andriamanitra rehetra, Tompony tompo, mpanjakan'ny mpanjaka, Andriamanitra tsara indrindra, Andriamanitra fitiavana, mahari-po sy mamindra fo. Tsara indrindra ianao Tompo, ary noho ny fahasoavanao sy ny alehibe ny famondramponao ny mbola havelomanay ankehitriny. Tratra izao sabata masina izao. Koa dia tolotra anao Tompo ny dera sy ny laza ny saotra voninahitra, fa mendrika ho anao indrindra izany. Indreto izahay Tompo, tonga eto mba hideranao sy ameny voninahitra anao. Tsy mendrika izahay, mpanoty izahay, koa dia meteza amela ny heloka padisonay tsirairay avy. Matoky sy mino ahy Tompo noho ny fahabe ny famondramponao, voavela ny helokao. Voavela ny heloka tsirairay avy. Amin'izao fotoana izao Tompo, mangataka ny fanatrehanao, amelala ny fanahy masina, zay hiasa ao am-ponay tsirairay avy, indrindra raha handre ny afatra, zay hoenti ny mpanomponao. Oka Tompo ny fanahy masina, anositra ny molotry ny mpanomponao zay tondra ny toriteny. Ary oka Tompo ny fanahy masinao hiasa ho an'izay mihaino sy manaraka an'izao fandaharana izao, mba ho babo ny fitiavanao. Meteza Tompo, hiasa ho anay tsirairay avy, mba tonga anay hanakaiky anao bebe koa hatrany. Meteza ianao Tompo, hitahy ny firenena misy anay, ka tahio Tompo re mpitondra ny fanjakana araka ny ambara tonga pahefanavy, hiasa amin'izy ireny ianao Tompo, atonga anay fiangonana mba afaka hitory ny filazantsara ankalalahana. Meo saina sy fahindrena ny mpitondra anay, mba tonga ny fanavaozana marina, eo anivon'ny fanjakana, eo anivon'ny firenena misy anay, eny eo anivon'ny fiangonana ihany koa, irinay mba hisiny fanavaozana marina. Matoky zay Tompo, fa manatriketo anao, satria ny vavaka dia tanoninay amin'ny anarany Jesosy Kristy, ilay Tompo tianay, sady ilay ho avy tsy ho elantsony. Ho azy rery anany, dera sy ny laza, voninahitra ny fanjakana haritra mandraka izay mandrakizay. Ni
tonga eo amin'ny fotoana ho an'ny fampimpivavahana ho amin'ny fanatitra sy ny ampafolony isika. Ny lohahevitra an'io dia ny hoe fanatitra ankasitrahana. Rehefa natsapa izany fitahiana izany Davida tamin'ny fanandramana, dia izao no voasoratra ao amin'ny Salamy 3:1-2. Misaoran'i Jehova ary fanahiko, ary aza misy adonionao ny fitahiany rehetra. Ary Davida ihany mbola nilaza ihany koa amin'ny Salamy 2:2. Inona no havaliko an'i Jehova noho ny soa rehetra nataony tamiko? Mahafinaritra ny fanandraman'i Jaona. Hozy izy ao amin'ny Jaona 1:4-7. Dia zao mivakana eo amin'ny DM. Tia isika satria Andriamanitra no efa tiantsika mialoha. Fanandramana mahafinaritra sy vitsivitsy no andeha hifampizarako amintsika ary andraisantsika lesona amin'ity anio ity. Mpanjaka 1:7-20. Vehivavy mpitondra tena anankiray. Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra, ny tsy fampiana ao an-tokantrano ao. Ary ny fantaniana mipetraka hoe move Jesosy dia mihevitra ahy. Mihevitra ny momba antsika tsiraray avy izy. Kely sisa ny koba tao amin'ity renim-pianakaviana ity, ary era ny tanan-kila sisa ny tao. Andriamanitra manome vahaolana mandrakariva ary nisy ambiny marobe tsy lany izany. Jaona 2:2-7. Maria ilay mitondra ny menaka manitra izay nataony teo amin'ny tongotry Jesosy. Sarobidy ary tsara indrindra araka ny voalazan'ny soratra masina. Luka 5:5-9. Ilay vehivavy nanana farantsa 10 ka very ny farantsa anankiray dia rehefa hitany izany dia nifaly izy niaraka tamin'ireo namany. Ary anankiray vehivavy mpitondra tena malahelo no ilazan'ny soratra masina azy ao amin'ny Marka 12:12-12. Dia nandatsaka faranitra kely anankiroa teo amin'ny fanatazana fanatitra izy. Na tsy fampiana, na nanolotra ny tsara indrindra sy ny sarobidy, na ny fahaverezana, na nanolotra izay nananany rehetra ity mpitondra teny malahelo ity, izany rehetrarehetra izany dia fiainantsika sy ain'Andriamanitra avokoa. Hozy ao amin'ny Malaki 4:7. Entinareo ny fahafolo-karena sy ny fanatitra araina tanteraka izantsika amin'ity anio ity. Korintiana 2:7-7. Tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpifaliana no tian'Andriamanitra. Satria ny mpifaliana no tian'Andriamanitra dia faniriako isika rehetra izay tian'Andriamanitra izay. Iaraka hifavaka isika tompoko. Rainay eo masina sy tsara indrindra izay any an-danitra. Misaotra noho ny fahasoavanao, ny fitahianao, narotsakao taminay tsiraray avy. Ankehitriny raha eo dia mangataka aminao zahay mba ho ankasitrahanao manokana ny fanatitra atolotry ny tsiraray avy.
ny tenanay indrindraindrindra ihany koa fanatitra velona masina ankasitrahanao. Andeha anemana vaovao zahay dia ianao no mahalala, ianao no hanome zava-tsoa ary tsy diso zava-tsoa ny olona rehetra izay manompo anao. Ny anaran'i Kristy no angatahana izany favaka izany. Amen. Salama daholo ve rankizy? Mino aho fa salama daholo isika rehetra. Raha ohatra misy tsy salama dia hositran'i Jesosy amin'ity sabata ity. Iaino tantarantsika fa alohan'izay aloha dia te hanontany anareo aho hoe nareo ve rehefa mahita olona manao solomaso mainty ohatran'izao dia inona no ao an-tsainareo? Mety hoe eny masoandro be zareo dia mila manao solomaso mainty fa mazava loatra. Dia indraindray koa mety hoe manina re Izay mihitsy. Mety hoe jamby izy dia tsy tiany ho hitan'ny olona hoe jamby izy dia manao solomaso mainty izy. Ny tantarantsika androany dia hiresaka mahakasika lehilahy jamba iray. Jamba izany ohatrany ahoana izany jamba? Izaho aloha mbola tsy jamba e. Fa andao ange ho eritreretintsika hoe ohatrany ahoana re ny fiainan'izany olona jamba izany e? Akipio daholo nge masonareo e. Sokafana amin'izay. Ohatran'ilay hitanareo tao, ny hitan'ireny jamba ireny.
Zany hoe ny masony zany a tsy mahita nenena mihitsy indray tsika mahita jamba de misokatra ihany ny masony a fa tsy mahita ry zareo reny. Raha misy olona mampalahelo indrindra eto ambonin'ny tany de ny olona jamba, satria raha tapaka ny tanan'ny olona mety mbola afaka mampiasa tongotra izy, fa raha tapaka koa ny tongony a de mety mbola afaka mampiasa tanana izy, fa raha jamba izy tena mandeha eny an-dalana ary izy de tantanana, na misakafo ary izy de mbola ampiana tsy maintsy misy olona manampy foana ny olona jamba. Tao amin'ny baiboly tao de nisy lehilahy iray izay Bartimeo ny anarany, de satria izy jamba tsy afaka manao ninina mihitsiny izy, de inona ho ianareo ny nataony? Mangataka eny amin'ny arabe eny izy zany, de inona zany ny azy ny tena miaina? Ny sofiny izay mihitsy, de mihaino be zany izy, de eny amin'ny arabe eny izy zany misy olona mitantana izy de mankeny amin'ny arabe de mangataka izy, de hoy izy hoe mba mangataka rehefa jamba tompoko, mba mangataka rehefa jamba e. De indray andro izay naheno feo izy, misy olona be de be mandeha tany zany avy any alavidavitra any, de mpanainy izy, de eny eo akaikiny eo misy olona, de nanontany iny le olona fa misy inona ato an-tanàna? Fa ianao anga tsy maheno fa tamy eo ange Jesosy e. Jesosy? Iza moa zany Jesosy zany? De tamy ao Jesosy zany ny olona zany miresadresaka be daholo fa tamy ao Jesosy, de eny ao amin'ny sofiny Jesosy zany mahay fahagagana be zany, Jesosy zany tena olona manokana zany. De mihaino izy zany, tena mihaino, zay kosa aloha zany ny olona jamba tena mihaino be, de mihaino izy de zany fa henony me manatona vahoaka be dia be. Hainareo zany hoe be olona be zany samy miteniteny daholo ny olona rehetrarehetra eny an-dalambe, miteny de hoy izy, de koa mba hiteny, de niantso izy: ry Jesosy zanaky Davida, mamindrafo amiko. Mba nitapatapa mafy be koa izy fa be olona be de tsisy naheno mihitsy. De ozy indray le olona teo, de mbola niantso fandroa indray izy: ry Jesosy zanaky Davida, mamindrafo amiko. De ozy ny olona: magino ianao ry Bartimeo, fa tsy inona zany Jesosy sahirana amin'ireo vahoaka be dia be ireo. Fa mbola niantso Bartimeo rakizy mbola niantso izy hoe: ry Jesosy zanaky Davida, mamindrafo amiko. Nataony mafy ho feony de inona ho ianareo? Tao anatin'le vahoaka be olona mitapatapa be, nijanony Jesosy. Nijanony Jesosy? Naninona zany Jesosy? Naheno ny feon'ny Bartimeo tao anatin'ny vahoaka be tao. De zao tsy nijanona fotsiny Jesosy de nitaditady, fa ahoana mihitsy hoy Jesosy: atsoy le jamba, atsoy ilay jamba. De hoy ny olona hoe: le olona niteny anazy teo ihany hoe mandina, misy miantsony ianao, antana fa atsony ianao. De tena faly be Bartimeo, nisy nitantana anakeo amin'ny Jesosy izy. Rehefa nisy nitantana anakeo amin'ny Jesosy izy de hoy Jesosy hoe: fa inona nefa ny tadiavinao e? De ahoana hoy Bartimeo: ny mba hiratany masoko. De mahafinaritra le vaky tenintsika teo ao amin'ny Marika 10:15. Ary hoy Jesosy taminy, zao zany navaliny Jesosy azy rehefa niteny hoe mba hiratany masoko: mandeha ihany ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Zany hoe naninona zany Bartimeo rakizy? Nihiratra izy de iza ny hitany voalohany teo?
jesosy ny olona be dehibe hoe tena mahafinaritra mitoy ny tantara araka nyvakitentsika teo hoe ary tena hiratra ny araka tamin'izay ny masony ka nanaraka ny jesosy teny an-dalana izy mahafinaritra ny tantara iny fa akalesina isika indraindray mety tsika zany mivavaka foana dia ohatra ny tsisy valiny zany mihitsy mivavaka dia tady anakivikivy atsika ny namantsika fa jereo nge Bartimeo hoe araka ny tenenan'ny olona hoe mangina fa mbola naninona foana izy na zoto izy dia mbola mivavaka izy tsy nasaka anazy ny teny namany fa vao maika izy niantso an' Jesosy lesina voalohany zany mahazo toy foana rakizy mivavaka fa efa henony Jesosy reny fa tiany Jesosy mbola azoto hivavaka foantsika dia anome valim-bavaka ao atsika izy manana rakizy fatokiana fa mety hoe mbola tsy mahasoa antsika zao aloha le zavatra angatahantsika na tsy mahasoa antsika mihitsy le zavatra angatahantsika fa zava-trafa nomeny Jesosy atsika dia mahazo toy foana mivavaka ary ny tena mahafinaritra dia izao rehefa mivavaka mahazo valim-bavaka dia manaraka an' Jesosy ny faniriako amin'ity sabata ity so amin'ny andro iainantsika rehetra dia azoto hivavaka ny ankizy rehetra nasitrakareo dia hivavaka ho anareo Jesosy malalo misaotra betsaka satria naheno tantara mahafinaritra izahay dia ny tantaranao sy Bartimeo Jesosy indraindray zao dia kamokamo mivavaka satria mieritreritra hoe tsisy valiny mivavaka omeo anay ny fahazotoana Jesosy hivavaka mandrakariva ka na inona zavatra mitranga eo fiainanay dia azoto hifandray aminao izahay ary ho avy ny fotoana dia hamaly ny vavaka izay angatahanay ianao dia ny fanirianay dia ho voninahitra ny anaranao foana ny fiainana ankizy rehetra izany vavaka izany dia tonoina sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy amen. Fanyewanila naunutiku Lavicha naunifumisetu Kanyewanila naunutiku Jitumpuku Wanzakaku Dia ini panaiku Eni lavicha naunifumisetu Fanyewanila naunutiku Lavicha naunifumisetu Kanyewanila naunutiku Jitumpuku Wanzakaku Dia ini panaiku Eni lavicha naunifumisetu Kanyewanila naunutiku Inju umekwa naunifuku Jelitumpu Manupu Niu tamariza tifuku Mungutwe wambuni buku Yanara naunu watsuku Yanara na unu watsuku Nipe
manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao zay manaraka izao fandarana izao. Alohan'ny anokafantsika ny tenin'Andriamanitra, andraisantsika ny afatra avy aminy, de andeha apetrakitsika eo am-pelantanany amin'ny alalan'ny vavaka izao fotoana izao. Misaotra anao zay Andriamanitra noho ny fahasoavanao izay miasa mandrakariva eo amin'ny fiainanay, hahatonga anay hanana ny fanantenana, ny famonjena, ny toky fa ianao no Andriamanitra izay mamonjy anay. Koa raha handray izany afatra izany izahay, dia mitenena aminay Jehova fa vonona ny ianaonao izahay, ary manamasina anay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ny anaratsinao Jesosy Kristy, lay teny tonga nofo, lay teny fiainana no anonana izany vavaka izany. Amen. Amin'ity sabata ity dia lay teny izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Titosy no akatsika ny porteny anatra ara-panahy ho atsika tsiraray avy, mahakasika ny fahasoavana indrindra izany. Andeha vakitsika lay teny hitatsika ao amin'ny bokin'ny Titosy. Titosy toko 2, ny 1:12 hatramin'ny 13. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handaza toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filàny zao tontolo zao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Amin'izao fiainana ankehitriny izao, miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Manahoana ny toetry nyity fahasoavana ity? Voalaza eto amin'ity andininy ity fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra, zany hoe tsy miafina intsony Andriamanitra sy ny fikarakarany atsika, fa nandray tsika no manao izay mahatakona izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Noho ny toe-javatra izay ifantohantsika, de tsy mahita an'Andriamanitra sy ny fikarakarany isika, kanefa Andriamanitra sy ny toetrany dia eo mandrakariva vonona ny karakarantsika. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia voalaza eto fa famonjena ny olona rehetra izany. Avaiza moa izany fahasoavana izany? Ny fahasoavana araka ny voalazan'ny apôstôly Jaona ao amin'ny filazantsarany Jaona 1, ny 9:12, ny 17, dia avy amin'ny Jesosy Kristy, dia izao no ambarany. Fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia ny fahasoavana anampy fahasoavana. Amin'ny fahafenon'i Jesosy, lay mpamorona izao tontolo zao ka nanaiky ho tonga nofo avy amin'izany Jesosy izany, avy amin'ny fahafenon'ny maha-Andriamanitra azy sy ny maha-olombelona azy, no azahoantsika fahasoavana, anampy fahasoavana. Zany hoe akoatran'ny tenany dia mbola hitondra fahasoavana ho atsika ihany koa izy. 17. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny fahasoavana dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ka Jesosy Kristy dia ananantsika fahasoavana ny nidinany ho tonga nofo tahaka ny nofontsika. Ananantsika fahasoavana ihany koa
ny nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra nefa tsy nalala ota dia fahasoavana ho antsika izany satria tonga modely ho ampiainana ho antsika ny fiainany feno fahamasinana. Ny fiainana izay feno fahatsaram-panahy de fahasoavana ho antsika ihany koa izany, ary ny amin'ny manontolo dia fahasoavana ho antsika Jesosy. Indrindra moa ny rano nalatsaka teo Kalvary de fahasoavana ho famelan-keloka ho antsika izany. Ny bokin'ny Efesianina dia mamaritra manokana ny amin'ity fahasoavana ity ho amin'ny famelan-keloka. Efesianina toko 1 ary ny 7 izao no ambarana: izy no ananantsika fanavotana amin'ny rano dia ny famelana ny fahasotsika araky ny haben'ny haren'ny fahasoavana. Ny fahasoavan'Andriamanitra izany dia maro loha ary be dehibe tsy tambosaina ananatsika ao amin'i Jesosy. Ohatra vitsivitsy rehefa nitononona teo aloha ireo: famelan-keloka, ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina ao amin'i Jesosy, fanomezana izany, ny fampihavanana amin'ny lanitra sy ny tany, fahasoavana izany, ny fotoana izay ananatsika, ny famondrapo izay omeny antsika, fahasoavana avokoa izany, ny talenta, ny fahasalamana, izany rehetra izany dia fahasoavana raisitsika avy amin'Andriamanitra. Mipetraka aza ny fanontaniana manao hoe ho aniza ny fahasoavana? Raha mamaky ity teny ity isika dia mifanojo indrindra amin'ilay filazantsara ny Jaona toko 7:1-20 hoe fa toy izao ny nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Raha akapoka izany fanambarana anankiroa izany dia ny fahasoavana de natao an'ny olona rehetra, tsy misy fanavahana, tsy misy ailika ao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Koa raha misy zany sanatria tsy mandray na manokatra ny fony ho amin'izany fahasoavana izany, dia manjary mitarika azy ho any amin'ny fahaverezana. Ary ao anatin'izany fahasoavana izany dia miasa indrindra Andriamanitra ho amin'ny famonjenantsika. Ny fahasoavana dia reo toetra tsara an'Andriamanitra, reo asa sarobidy aseho an'Andriamanitra ho antsika mpanota izay tsy mendrika izany, kanefa dia manome izany malalaka sady maimaim-poana Andriamanitra. Ary dia izany no mahafahasoavana azy tsy avy amin'ny ezaka ataotsika, fa avy amin'ny fanolorana feno fitiavana, tsy misy tambony, tsy misy fepetra apetrak'Andriamanitra. Fa noho izany dia aoka isika hanaiky ny anokatra ny fotsika andray an'i Jesosy ary ametraka ny finoana aminy, fa izany fahasoavan'Andriamanitra izany no mahatonga atsika ho amin'ny famonjena. Izao no ambaran'ny apôstôly Paoly araka ny bokin'ny Romanina. Bokin'ny Romanina toko 5 dia ny 15 no ovatritsika. Romanina toko 5:15. Nefa tsy tahaka ny fahadisoana, ny fanomezam-pahasoavana, fa raha ny fahadisoan'ny anankiray no nahatonga fahafatesana ho an'ny maro, maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana avy amin'ny fahasoavan'ny olona iray, de Jesosy Kristy no tonga be ho an'ny maro. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia tonga be ho an'ny tsirairay avy, ary ny tsirairay avy mitambatra no voatonona eto hoe maro. Misy mako tsy manaiky izany
ary izay no elanelana misy eo amin'ny maro sy ny rehetra. Ko am'ity fotoana ity dia ianao anisan'ilay olona maro mandray zany fahasoavan'Andriamanitra izany ary dia hiasa ho amin'ny famonjena. Ny fahasoavan'Andriamanitra araky ny voalaza eto amin'ity teny ity dia manao asa eo amin'ny fiainantsika. Ny fahasoavana dia toetran'Andriamanitra afindrany amintsika mba hananantsika fahefana anaovana ho amin'ny zavatra anankiray. Ohatra anankiray, misy olona anankiray nandray tonga ao amin'ny fanambadiana de hoe miarabanao nandray fahasoavana, na hoe vita batisa de hoe arabaina fa nahazo fahasoavana. Ny dikan'le fahasoavana izany dia famondrana ny toetran'Andriamanitra lehibe sy ny fahefany mba ahazahoanao mampiatra an'iny, miseho amin'iny amin'ny fiainanao andavanandro. Koa araka ny andininy 12 amin'ny bokin'ny Titosy dia izao no ambarany. Titosy 2 ny andininy 12. Inona moa no ataon'ny fahasoavana? Inona moa no ataon'ny fahasoavana eo amin'ny fiainako? Ny andininy 12, mampianatra antsika andaza itoepanahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo zao, ary ny ovelona amin'ny onony sy ny marina, ary ny toepanahy araka an'Andriamanitra am'izao fiainana ankehitriny izao. Misy asa 5 ataon'ny fahasoavana ho atsika eto. Ny voalohany de hoe mampianatra. Ny fahasoavan'Andriamanitra zany dia manabe atsika hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa atao ny fampianarana de ny dikan'izay zany de hoe mihitatra ny fahalalana. Ary rehefa mihitatra ny fahalalana dia manjary ainao ny manavaka ny mety atao sy ny tsy mety atao. Ary zay ny eto hoe ny fahasoavana de tokony ho ara-dalàna zany de mampianatra atsika, mampianatra aloha ny voalohany. Ary ao anatin'ny fampianarana ilay nitononona teo, ny tombon'ny fahalalana sy ny fahaiza manavaka dia engane hitombo amin'izany fahasoavana ho amin'ny fahalalana sy ny fahaiza manavaka, ny tsara sy ny ratsy izany isika. Ny zavatra faharoa ataon'ny fahasoavana akoatra ny fampianarana dia ity: manda. Zany hoe tsy vitany manolo-pahalalana fotsiny fahasoavana, fa mandresy lahatra anana fanapahan-kevitra, ary ny fanapahan-kevitra zay omen'ny fahasoavana de manjary mahatonga hahatanteraka reto zavatra anankitelo ireto izay niresahana. Ny fahasoavana de mahatonga atsika mandresy lahatra atsika ary mampanapa-kevitra atsika ho amin'reto zavatra 3 ireto. Voalohany dia ny hoe anda zay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra. Anda zay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra. Betsaka ireo toetra zay mifanohatra amin'ny an'Andriamanitra ananana amin'ny maha-olombelona mpanota atsika dia tonga ao amintsika ireny toetra ireny. Dia rehefa eo ny fahasoavana dia itsika ny mitsipaka manda izany, tsy anana izany toetra izany. Ka ingane zao tenin'Andriamanitra izao hiasa ty anatintsika, ahatonga atsika anda zay toetra tsy araky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny faharoa, ho velona. Inona moa ny atao hoe velona? Ny atao hoe velona dia mananaina voalohany, kanefa tsy ampiny hoe mananaina fa tsy maintsy miasa. De engane ny fahasoavan'Andriamanitra ahatonga atsika hiaina araka ny sitrapon'Andriamanitra sy hiasa araka ny sitrapon'Andriamanitra.
fanandray manko ny fahasoavana dia ampiasain'ny olona ho an'ny tenany fa tsy ho ampiasainy arak'ilay nanome azy dia Andriamanitra izay nanome izany fahasoavana izany. Mampianatra atsika andà dia avy eo ivelona amin'ny onona. Ny onona indray dia lay fahaiza mifetena ara-dalàna, mifanitsy sy mifanandrify arak'ilay fahasoavana izay apetraka ao amintsika. Ka engane itsika tsirairay avy anana izany fifehezantena ara-dalàna izany ka amin'ny zavatra tsy azo atao dia tsy idirana, tsy tanterahana, ary amin'ny zavatra mety ny anaovana azy de tanterahana amin'ny antonony sy ny ara-dalàna. Ny manaraka de hoe sy ny marina mba hifanaraka amin'ny lalàn'Andriamanitra sy ny fitsipiny anie ny fiainantsika. Fa nandray ny fahasoavana entin'ny olona mibolioka makany amints'izy. Ny fahasoavana dia mampianatra atsika hanao ny marina. Ny tsindrin'ny Paoly eto de hoe ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'izao fiainana izao. Inona moa no andrasana amin'ny fahasoavana? Ny 1:11 indray no raisintsika. Miandry ny fanantenana mahafinaritra. Zany hoe rehefa efatsika sy tanterahantsika ny fampianarana entin'ny fahasoavana, de ireo fampianarana fivelomana amin'ny marina sy ny onona ireo de mahatonga atsika miandro ny fanantenana. Ny atao hoe miandry de manomana atsika ho vonona iaona na iara-ndeha na iara-iasa amin'ilay andrasana. Miandry zany hoe ny fahasoavana zany dia miandry manomana atsika ho vonona amin'ny fitsenanan Jesosy Kristy, fa tsy hoe hiantoka fotsiny eto amin'ity fiainana ity, fa miandry ny fiaonana mahafinaritra hiaraka amin'ny Jesosy. Ary io no tena antony hanomezan'Andriamanitra ny fahasoavana dia ny hahatonga atsika ho vonona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary lay olona rehefa miaina ao anatin'ny fanjakam-pahasoavana, rehefa iseho Jesosy Kristy dia afindrany ao amin'ny fanjakam-boninahitra izany, araka ny 1:13 manao hoe miandro ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe. Zany hoe lay Andriamanitra lehibe eto de Jesosy Kristy. Eto zany dia manovitra mihitsy ny apôstôly Paoly fa Jesosy anie dia Andriamanitra lehibe sady mpamonjy. Zany hoe sady Andriamanitra lehibe Jesosy no olombelona mpamonjy atsika, izay nanolotra ny tenany hamonjy atsika mba hanavotany atsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona rehetra ho an'ny tenany, sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Araka ny 1:14 toy ny 1:13 zany vakiko izany. Jesosy zany dia amindra atsika rehefa manaiky hanjakan'ny fahasoavana isika dia afindrany eo amin'ny fanjakam-boninahitra. Nkeny zao tenin'Andriamanitra izao izay mitaona atsika andray tsara ny fahasoavana, ampiatra tsara ny fahasoavana nomen'Andriamanitra atsika, hahatonga atsika ho vonona hiasa ivelona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Ka rehefa ho avy Jesosy Kristy, lay fanantenan'ny voninahitra dia hiara iseho aminy ko isika ary ho amin'ny fiainana mandrakizay. Koa aokary andray fanapa-kevitra ianao manao hoe Jesosy eo sokafako anao ny foko mba anjakan'ny fahasoavanao mandrakariva, hitombony ny fahasoavanao ka alalako ny sitraponao
ivelomako araky ny sitraponao ary hitoriko ny anaranao am'izay rehetra manodidina sy hiarahako miasa sy mivelona am'ty fiainany ity. Ny tompony hitaza ny teny izany mba ho teny-pahasoavana hanjaka tanteraka eo amin'ny fiainatsika. Amen. Andriamanitra tomponay tsara indrindra ny an-danitro, misaotranao izahay noho ny amin'ny teninao, indrindra ny fanoloran-tenanao Jesosy izay tonga teto anivonay hitondra fahasoavana, anampy fahasoavana, fahamarinana sy fanamarinana ho anay. Aoka tompo tsara indrindra ny an-danitro, anaiky ny fanahinao izahay mba azahoanay mivelona arak'izany fahasoavana izay omenao anay tsirairay avy izany. Dia handary eo toe-panahy rehetra izay tsy araky ny sitraponao izahay, ary hampitombo ny fanandramanay, ny fivelomana miaraka aminao ka amin'ny ataonay rehetra, amin'ny asanay rehetra, amin'ny fifandraisanay rehetra, dia aoka tompo malalo izay araka ny sitraponao izany no tanterahanao eo amin'ny fiainanay. Aoka ho fantatray tompo malalo fa izao ny fotoam-pahasoavana, izao ny famondrapo, izao ny varavarana misokatra ho anay ho amin'ny fiainana mandrakizay, ka hanaiky hiditra eo aminao izahay ary handray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Jesosy io, terizo ho anao izahay ary aoka hanaiky ho beazo ny fahasoavanao mba azahoanay mandray ny fanantenana mahafinaritra, ary rehefa iseho eo amin'ny raha olanitra ianao amin'ny voninahitra ao Jesosy eo, dia ho raisinao ho ao amin'izany fanjakam-boninahitra izany ane izay rehetra. Ny vavaka tompo malalo dia tononona amin'ny anarantsiny irery ihany. Amen.